Dia rehetsika indray teo fatin'akoho tantony a, mba ataontsika manjamanja indray ny ato ambanin'ny maso. Vahana raha hoe ohatrany ahoana ny ao anatiny ao. Misy karazana anankiroa kely izy ato a, ireo a, dia ho apetrakitsika amin'ny maso. Aiza ilay izy? Ao are. Antony ametrahana an'ito ato ambanin'ny maso a, dia mba hoe ho lasa miala ilay mangana be amin'ny tarehintsika. Hitanareo iny? Dia ho apetraka ndraiky aloha izao ilay anankiray. Ito izao ilay anankiray a, ho apetrakitsika indray ny ilany. Somary ohatra maditidity kely hafahafa kely fa tsy maninona izany fa eo a basy. Ity indray zareo a manala ilay ato anatin'ny ilay orona. Raha misy anankiroa zako a, iray ihany aloha no ampiasaina amin'ity. Ny ato anatiny ao tsy voatery anankiray fa betsaka ny ato anatiny a, dia anjaranareo no mitsinjaran'ilay izy. Aingana voasikafatsika ilay izy a, dia ohatr'izao ny ato anatiny ato. Ohatr'izao. Dia hoendahantsika ilay izy ary mifanendahako ilay izy. Dia ho apetaka somatsara eto amin'ny orona. Ao. Zay. Mety sa tsy mety? Miandry leritsika izay vao hongotana ilay izy. Fotoana fanongotana an'ireto zavatra reto indray ary tsika izao a. Hojerentsika ireo ohatrany ahoana tokoa ny fiasan'ilay izy a. Mety sa tsy mety a? Mangirana ve ny tarehy sa lasa horera be ndria avy eo. Pilaf. Lock. Miala sa tsy miala? Ato indray. Nahoana izy tao? Tsaratsara? Ato indray. Alantsika ny ato amin'ny ilany anankiray. Lasa mandimandina kely. Betsaka ny dirana angano amin'ity a, fa alefa avy. Ity somary ohatr'izao ilay izy a, dia apetrakitsika amin'ny hoditra. Alefa ataoko anana ianà. Okalo. Misokatra sa tsy misokatra izy izany? Mbola tsy misokatra kay tiako afavara. Mbola tsy misokatra fa alohaloha sokafatsika. Zay. Dia ho alefantsika amin'izay ary ho ataontsika ny tarehy. Raikitra amin'izay a, tsy akijanony ity raha tsy amin'ny farany. Hitanareo izao. Miraikitra rehefa avy eo fa ny hatreto aloha ohatr'izao fotsiny ataontsika. Rehefa maina dia miraikitra avy eo. Dia hosorotsorana amin'ny tarehy daholo na ambony na ambany, mety daholo izay itiavanareo manao anazy. Fa ilay ity ary ohatra miraikitra be amin'ny tarehiko izy. Ohatra miditra anaty masoko ilay izy. Kay, ohatra mangirifiry be izany ny masoko. Ka ity a misy ohatran'ny karazana alikaola moa izany ilay fitenenana. Aza dia atao manakaiky be amin'ny maso ilay izy zareo fa ohatran'ny tena mampatahotra. Ohatran'ny tsapako ohatran'ny mangirifiry be izany ny masoko.
Andrandrasana kely aloha iny a. Dia mitovy foana amin'ny fandosorana na ambony na ambany afaka hosorana daholo fa le manakaiky ny maso a tsy dia atao be loatra satria mangirifiry be zany ny masoko. Ohatrany tsy tiako atao tsony le izy nefa tia raha ohatrany mbola bobaka. Ohatrany tsy tiako ampiana ery ambony ry zareo ka matahotra ako fa le dirana angano ery ambony. Zay fotsiny ngamba tika ety ihany no ataoko aloha. Le eto amin'ny orona tena ataoko betsaka satria tsy na ny eto amin'ny orona hitanareo misy an'le tandra le any reny mampatonga le tandra amin'ny eto amin'ny tarehy zareo a satria isika lehibe ady saina be. De mampatonga antsika lehibe ady saina ny fiainana koa raha mahalala fa marary hetsiny de lasa mitambatra eto amin'ny tarehy. Izay mampatonga an'le hoe rehefa makany amin'ny estetika zao de ny ankamaroan'ny mpanao estetika le mikapokapoka tarehy sy atao massage sy ny tariny misy dikany daholo iny tsara le atao ohatran'iny na koa ary isika afaka manao any an-trano rehefa manamboatra rehefa manasa tarehy a de felapelahana ny tarehy zany koa tsy hoe tsy atao felaka be manadala be fa kapokapohana somary atao tsotsotra kelikely ny tarehy de mba satria miandro ny eto amin'ny tarehy daholo ny zavatra rehetrarehetra ny iainantsika mandritra ny parivandro ny rehetrarehetra de mba hoe ampilamina tsara ny vatantsika sy ny rehetrarehetra de mba ny tarehy ihany koa zany zay mampatonga ny olona mora antitra. Jereo tsara ny olona rehefa hoe indrindra fa rehefa manambady tonga de lasa antitra. Ny tarehy no alalan'ny olona hoe lasa antitra lasa miroraka be satria miandrona eo amin'ny tarehy le tosi-drasy ny lalan-draha rehetrarehetra mitambatra ao le raha rehetrarehetra de zay mampatonga an'iny. De mba rehefa hoe manasa tarehy zany indrindra piso a de mba kapokapohana atao somary mararary eno ohatran'ny somary atao mararary ny tarehy andry de mba afa-po ihany koa avy eo amin'izay fa tsy de misy maharatsy anazy. Ampy angamba zay ito a. Andrasantsika kely avy eo a mandra-pahamainana. Andrasantsika zay hamaina anazy a de voalantsika indray izy avy eo. Mety sa tsy mety ohatran'ny takany tsy mety ry zareo tia zany a. Ka za koa matahotra fa ohatran'ny miakatra be any amin'le masoko le izy de matahotra raha tiako ny tafiditra anaty masoko any tonga de miraikitra ny masoko ny anahy be indrindra avy eo. Hoe naninona nanositra an'ity tarehy ty hoe kala ratsy de zao ny hafarana de ho avy amin'izay le mpanaratsy avy eo ny amolana daholo zany ka hita fa ny amolana daholoko raha tsy molamola avy eo anao ohatr'izao. Fa zao ny olona anankiray a raha ohatra ka te hivoatra de tsy maintsy midona amin'ny poto koa aloha fa tsisy an'izany tonga de hoe voaboatra fahatany fotsiny de hoe tonga de tafita. Miady mafy miaritra mafy zay vao tafita fa tsisy an'izany tonga de tafitafita tsy tsisy dikany zany. Ampy kosa angamba zay esaona fahitanareo anazy miosotra tsara daholo iny a ny eto amin'ny tarehy rehetrarehetra de mino fa adio tsara amin'izay ny tarehy rehefa avy eo. Ampy zay aloha. Ny eto ambany ataontsika betsakabetsaka fa ny eto ambony tsy de ataoko matevina loatra satria misy an'le volo koa eo ambony de hitanareo fa tonga le tsy ataoko ary amin'ny volo ary ihany koa satria lasa miongotra amin'ny voloko rehefa avy eo rehefa hongotana le izy raha vao ataoko be loatra. Vita ndao amin'izay ary akaina hidina amin'izay ty a de rehefa avy eo tsika miverina amin'ny fanalana anazy midy. Ohatry zareo a tsy andro tsony ity zavatra ty a de tsy maintsy hofafako aho tsy maintsy hosasako raha ny tokony ho izy ito a de tsy maintsy hoe maina de hongotana ohatran'ny lakaoly saingy mbola afaka adiny iray de tsy andry an'izany aho fa tonga de alefako ny anahy. De aty masy teo anana hoditra
mandimandina fotsy le fitenena. Dia misy trositratolo io zany ny mombandria ity a. Aloha zava ny resaka fa le mampatonga an'ity ataoko ty de le teo aloha teo tokony ho maina le izy a, de io fa maina le teto ambony de niendaka le izy. Jerenareo nge niendaka le teto ambony fa maina de iny hitanareo iny. Tsy hitanareo lasa nadio be ve zao ny androko eto ambony eto. Zay iny lasa nadio be le androko teto ambony. Laoka ke hotohizatsika hatraty ambany re izy zany ka ela loatra tsy inona le izy tsy maina de aloha anaovana fanaovana anahy itsika mihitsy no andray adity sy andray andraikitra ana mba mora kokoa anazy. Sao daozinareo lasa foana ary massage de ale ampina massage ihany koa ny soka sady mba vita massage ihany koa ngefareo ny tarehatsika eto amin'ny orona no tena zava-dehibe satria eto le misy an'le inona moa tandra ifa niendaka ary le izy maina le izy a de niendaka anareo iny zao le izy fa niendaka de lasa madidio ny eto amin'ny orika eto ohatran'ny lasa ohatran'ny paozy le tapikandroko e. De nilany eto amin'ny tarehaka akavia eto indray a ingany alatsika indray le lakoly mipetaka tam'le izy. Raha ny tokony ho izy de andrasana ho maina tsara fa ela loatra de zao zany nanaovana anazy. Fa raha ny tsara de andrasana ho maina le izy. Itanareo io zao le lakoly fa mipetapetaka be jereo ny tanako zao feno le fatina lakoly. De ahoana mandamandana ihany ny tarehako fa ohatran'ny teo aloha raha fahitanareo anazy mba niova ihany a. Alana aloha ny eto ambany eto alana diodiovina tsara atao mahafinaritra kely de ho sasana amin'ny rano le izy rehefa avy eo satria tsy maintsy sasana ty zao kosa avy eo ny andanandry andeha voaka ny trano tandrio zao somary miraikidraikitra be koa le izy de mandreraka be. Ny eto amolitra ihany koa rehetra ke nisy teto amolitra de afaka nanaovindre sady jerenareo nke lasa ohatra vita massage tsara mihitsy molitra ndraiky hoe andanina zay. Raha ohatra ndray zao ka hoe tsisy mifanoroka de efa vita massage ny hoe molitra ndray amin'ity zavatra ity. Aleo pakarina sy ampidinina indray. Mamy zay zaho zao mahatsaratsara hoe tena vita massage tsara mihitsy molitra am'le izy satria voasitosito le lakoly am'le izy a ny molitra. De anjaranareo ihany koa afaka mba manandrana nareo e mba hafa ihany kokoa nge zareo le hoe zay mahakolokolo manana saosy le fitenenana. Raha tianareo ny ikolokolo zavatra de mba te hanana soa de mba mila mikolokolo ohatr'izao ihany koa. De anasa tarehy am'izay aloha tsy miraikitra be le izy. Nanasa tarehy za de ahoana fa hitanareo anazy tsara e fa mbola misy pitiny kely le izy fa tsy manino io a. Zao mandimandina sy madio tsara ny tarehy.
anareo zay te hividy ihany koa dia afaka mividy anareo a eny amin'ny mivarotra eo, misy mivarotra dia efa mba mandimandina kokoa ny tarehandry piso a. Anatra massage kely aloha miakatra makato indray dia makato indray dia makato indray dia eto amin'ny orona indray tapikandrina be somary atao kely ohatran'izao fotsiny dia fa tonga le izy tsy maintsy ampakarina ohatr'izao zany dia amin'izay mba miakatra kokoa ny tosi-drandry fa tsy hoe inona. Rakitra indray ny fond de teint-ntsika menakavy mbola averina foana fa tsy maintsy hosorana fotaka ohatr'izao ny tarehy rehefa mialohany anaovana make-up. Raha vao tsy manosotra ohatran'izao ry dia lasa tsy mivoaka tsara io dia zay tiandry anaovana anazy. Fond de teint moa zany ny filazana azy ity fa zany hoe dia raha ny tokony ho izy ilay izy dia tsy atao amin'ny tanana ohatry ny ataoko fa afaka ataonareo amin'ny éponge. Zerinareo za manana éponge ity izany hoe tsy ampiasaiko ilay izy fa apetraka fotsiny eo mba atao style zany dia hosorana daholo ny tarehy rehetrarehetra hatrany ambony hatrany am-paladika hatrany tsy haiko hatrany am-paladia moa zany fa ny tarehy manodidina rehetrarehetra. Dia hitanareo le eto ambany volomaso aza atao matevina be satria tsika mbola tsy maintsy anao make-up. Dia raha vao ataonareo matevina be ilay izy dia tsy miraikitra tsara le make-up ho ataontsika rehefa avy eo. Hitanareo zao lasa foana tsika aloha zany mihodikodina ohatran'ny tandrimo eto mandrapa vita an'ilay izy tsara kely sisa dia ho vita. Hitanareo efa nihosotra daholo ny tarehako iray manontolo namolotra ko ary napika koa satria ilay izy paritaka tany dia lasa mifindrana akany amolotra fa tsy manino izany. Rehefa eo amboarintsika atao tsaratsara ny make-up tsara ve alefa indray ary ho andry piso le somary hoe te ho lavalava orona dia ampiana tsipika kely ohatr'izao eto. Na tsipika manasaraka le mba anakonana le orona zany, tsy mila atao ngeza be fa atao kelikely fotsiny le izy dia avy eo somary diovina amin'izay avy eo. Hitanareo iny zao lasa somary lavalava orona kely indray rehefa avy eo. Tandry tsara tsy vita izy zao lava orona. Alefa indray ary eto amin'ny indray raha ohatra ka hoe tiandry no lavalava tarehy dia faritana kely ohatr'izao eto amin'ny faritry ny tarehy eto dia atao amin'ny ilany ihany koa eto mba ho lavalava tarehy kely indry zany. Avy eo eto amin'ny soka ihany koa somary ampiana kely ohatran'izao eto amin'ny soka eto dia amin'izay indry mba hita hoe lavalava tarehy ao amin'izay ary diovina indray iny ary diovina atao mila atao amin'ny borosy ilay izy raha ny tokony ho izy fa
samy mana ny fanaovana anazy isika dia hitanareo iny ny avaka sa tsy ny avaka ataoko indray ny atao amin'ny ilany ary hososorana tandre zay lavalava tarendry izy zao eo anamboatra volomaso indray isika menakavy dia alefa ho faritatsika amin'izay ara ny volomaso ao ary apitsika indray ny atao amin'ny ilany raikitra indray ary faritana kely ihany dia apitsika crayon le izy rehefa avy eo samy manantiany anaovany anazy io crayon indray ny ampiasaitsika eto fanamboarana ny ilany indray tsika zao kely sisa dia ho vita elanelaka vita ihany ty volomaso ty nefa rany teo na fahitanareo anazy tsarasaratsy fomba nataoko tsara mihitsy zay mahamety an'le izy dia jerenareo amin'izay fandehany atao farany ahoana ampiana lokomena indray ary pomety zany filazantsika anazy hoe fa maninona ampiana fatina pomety eto amin'ny tarehy dia mba hamadimandana kely le eto aloha eto zany ny tarehandry atsaka be dia be le izy fa somary atao kelikely fotsiny dia raikitra amin'izay hososorana le izy mandra-pahamandimandana le izy avy eo dia ohatra izay ihany koa ny eto amin'ny ilany somary hososorana kely ohatra lasa natevina be izy zany ato amin'ny ilany indray herinareo akaiky vita io ampiana atao volomaso kely ohatra izao aloha hitanareo amin'izay tsarasaratsy lasa madimadina amin'izay ny tarehako tamin'le pomety teo mahatsapa tena fa somary be tapikandrina dia tiany torohevitra hosorana lokomena tsy hoe lokomena moa zany fa ampiana makiazy loko maintimainty tsy dia tena hoe raha mohatra mondrika hoe mena vola dia atao menamena zany ny tapikandrindry za zao ny volo lokombolo koa maintimainty dia mba ho atakona kely zany le tapikandrina be dia ho ataoko maintimainty le izy hitanareo iny faritana kely ohatran'izao dia atao amin'ny sisiny ato koa ohatran'izay manodidina rehetrarehetra zany tsy mila atao be dia be fa mba mamaritra kely fotsiny le izy zany manakona le manodidina rehetrarehetra iny tsy dia hoe atao be dia be akory le izy tandre dia ahoana tsarasaratsy nataoko tsara mihitsy misy atsika menakavy fariparitana kely amin'izay eto aloha fa mamekapy isika raikitra roatra ny ahoana anaovana anazy tany tsy ratsy ampiana nytitsitsipika telo ohatra mety be aminaty dia eto amin'ny ilany koa atao ohatran'izay hitanareo efa nanandrana crayon de couleur ihany zako taloloha teo mahakasika ny ihany fa ohatrany tsy mety le izy fa raha hoe ampiana rano nga hoe mety dia mbola averiko ihany ry zareo fa raha ohatra ianareo ka manamboatra le eto amin'ny volomaso ohatra le make-up maitsomaitso atao koa zao dia azo atao be dia be le fond de teint satria sy na raha vao atao be dia be le izy dia manjary lasa manina moa zany tsy miraikitra tsara le izy avy eo izany ianao io ohatra tsy dia miraikitra tsara le izy fa ataoko ihany le izy na izany na tsy izany ary dia ahoana fa hitanareo ihany mety sa tsy mety maintsy ataontsika zay apetany io rehefa mifarany eo avy eo fa hitanareo tonga dia amin'le hui io ao
tsara hoe mandoko volomaso amizay isika. Volomaso rehetra iny hosorana daholo ohatrany ny tavandoka hatrany ny faladia. Dia ahoana, tsara tsy fahitanareo anazy aloha, mety sa tsy mety? Mety sa tsy mety? Voaka sa tsy voaka? Mbola tsy vita io a. Dia inona indray zany no ataontsika avy eo a? Ho ataontsika eto amin'ny ambanin'ny maso eto a. Za aloha mbola tsy mividy aletinareo le ampiana volomaso eto amin'ny anety, mbola tsy mividy alety satria somary sarotrarotra koa le izy ny fanaovana anazy, fa miezaka ihany ako manao zay apetiny mba mahatsaratsara le zany, mba hoe tokony hoe voaka tsara e. Miezaka mianatra ihany foana ihany koa, tsy de hoe tena koa mbola tsy de tena le am'le mahay be, fa ezahana foana le izy zany mba hoe hivoaka tsara. Zay tianareo anaovana anazy ohatra ampiana borosy le izy, na hoe atao amin'ny tanana ohatran'ny anahy, fa ny anahako zao tiako atao amin'ny tanana le izy, de ohatr'izao ny hitako mba hoe tsaratsara kokoa sady manintona anahy ny mahafinaritra, mba miavaka kokoa amin'ny hafa ny fanaovako ny anazy e. Zay mampatonga anahako manao le izy amin'ny tanana am'izay, mba rehefa mijery ny olona hoe ary am'le mpilalao tanana indray iny a. Zay aloha nandray manaraka. Ampitsika menamena indray eto ambanimbany eto mba miova mahazatra e. Ohatrany lasa ratsy izy zany nefa tsy maninona fa efa natao de tsy maintsy tohizana hatramin'ny farany. Zay any aloha fa tsy ampiana atao be dia be manjary firetaka be raha vao atao be dia be io. Zay indray aloha ny amin'iny a, lasa misy karazany telo zao le couleur nataoko teo, tsy de nivoaka tsara le izy fa aleo andeha amin'io aloha sady tsy de kitikitihana tsoko. Molotra ale ohatrany lasa tsy miraikitra izany a. Ahoana e. De eto fotsiny tsy de atao ngeza avy eo maritra ve le izy, namara atao boribory kely hatrizao fotsiny, de eto sisiny eto ohatr'izao le mamaritra molotra, tsy de atao amin'ny sisiny manodidina be loatra iny le izy fa le eto alolo kely eto fotsiny. Hitanareo ohatr'izao alefa am'izay ary tsika hanositra molotra. Tena fahitanareo anazy mety ve le molotra, na fiky somary ohatran'ny menamena le izy tato fa raha tsy mivoaka tsara de nitakonako avy eo, fa eto zao somary ohatrany hoe takotakonako kely le izy de mba ohatran'ny eo ratsiratsy ihany. Mba tsara kokoa zany le molotra atao mitovitovy ny loko mena de ny mekafy a dinga tsaratsara jerena kokoa le izy avy eo, de arakarakare ihany ze mahapetipety anareo no anaovanareo anazy. Ny anazy zao io nataoko hoe maitsomaitso a de somary nampiako menamena manodidina fa ohatrany tsy de mety le izy de fafako.
fa somary tazatazana ihany misy menamena manodidina dia tsy hita mba mandomanda mahafinaritra fa sao na fahitanareo anazy tsarasara asa zay dia inona koa mbola tsy vita efa vita daholo ny rehetrarehetra vita daholo izy io fa inona sisa mamandimandina le eto amin'ny orona sisa no ataokontsika rehefa avy eo anamboatra orona amin'izay tsika eto ampiana point kely amin'izay mba hoe lavalava orona ndre hitandreto eto zay dia eto amin'ny soka eto ihany koa somary ampiana point kely amin'izay mba hoe lavalava soka indry tsy tena atao maranidranitra be na hoe anona fa mba zavatra kelikely ohatr'izao fotsiny hitanareo zao dia eto ihany koa mba ampiana kely ohatr'izao point kely ohatr'izao eto ambonin'ilay pomety natao teo dia amin'izay mba hita hoe mangirangirana kely ny tarehany dia zay dia somary alavaina kely eto amin'ny anina eto mba mahafinaritra kely tsaratsara jerena koa ndry avy eo dia ahoana voaka ve le make-up sa ahoana fahitanareo anazy ohatra mbola tsy mety afa-po mihitsy zako eto amin'ilay molotra eto zareo tiako hoe ampiana an'ilay somary ndeo ampiana kely an'ito maitsomaitso ity ihany ngamba mba hoe mahatsaratsara anazy aloha sa ahoana fahitanareo anazy efa napika ilay izy ohatrany tsy dia voaka loatra nefa andramako ampiana ihany ngamba menamena efa nataoko teo tsy mety ilay izy dia zao fotsiny ilay izy lasa nataoko ohatrany eslora nga andeha amin'io sa ahoana ozy nareo tsy ratsy ange zao tsy ratsy zao zany le saiko fotsiny lasa ratsy aleo aloha mody sosorana kely any sady mba mivoaka tsaratsara ihany laoko zay ka kitikitika votsovaly efa mety tsara izy dia mbola mipelipelika ihany avy eo dia tsy mandeha amin'ny zelony lasa mivadika horera be indray le izy avy fa leo ambony le izy ohatrany tsy dia mety tsara nefa ohatrany tsy tiako kitihana sa ahoana fahitanareo anazy ka longa averiko ampiana kely io dia tsy kitihako intsony io ka mila nangano indray io raha efa elany dia ahoana menoty ary vita iny mino fa nahazo lesona tsarinareo zao le eto amin'ny ambany tsy mbola tsy dia haiko loatra manao le ambany dia tsy nanao zahako fa ezaka hianatra anao namboatra le izy io zahako manaraka dia mba lasa hoe mba mahay daholo zany tsika rehetrarehetra fa ny eto ambany tena mbola tsy taletako loatra indrindra fa hitanareo le mametraka le volomaso mbola tsy dia haiko loatra koa mametraka le volomaso fa hiezaka ihany ako anao an'le izy mba hianatra le izy dia mba mahaihay an'le izy ihany koa zay dia amboarina amin'izay ny volo ary ohatrany ahoana ny volo mety amin'ity ity zao première volo amin'ny maquillage alefa shooting right now zay alefa ampiana mascara aloha ampiana mascara sa hoe tsy dia atao mamaritra be mety ohatrany tsy mety ampianako eto amin'ny ilany
Ohatrany tsy mivoaka le iziko. Opse. Fotoana fanalana an'ity volo ty am'izay zao let's see what type of hair making you more pretty. Okay, let's see guys, it's a little difficult but anyway I'm trying. It didn't work.
volo aloha enjana be hitanareo vao avy sasako de avy sasako zao de somary bofabofaka le izy. Matetika rehefa le vao avy sasana zany de tsy maintsy sotominy. De renako zao io toa tsy mbola sotomiko satria zahako le mbola vao nanao make-up teo de mbola tsy sotomina de miraikidraikitra be fa apiko menaka fotsiny aloha. Ny volo ihany koa zareo raha vao ohatra ka hoe sotomina lava ihany koa de may ange le volo e. Hitanareo le fera iny le brush iny fampiasantsika volo de mandoro le volo ihany koa le izy. Lozanay tampo fa misaringotra tokoa le volonay. Volo efa manify kely ty de mbola misaringotra ihany. Tsy rariny. Hitanareo raha tsy mivoaka be somary ampiana menaka eo aloha de mifitsaka rehefa avy eo. Ity menaka ampiasaiko. Afaka mividy ohatran'ity koa nareo rehefa eny amin'ny mpivarotra fa tsy solan'izany. Menaka d'huile coco e. D'huile coco zany no filaza anazy. Ny d'huile coco mantsy mahatsara volo ihany koa le izy rehefa le hoan'le volo le efa simba le ohatran'le volonay ohatr' zao de efa mba d'huile coco. Raha ohatra moa ka mahatakatra le somary lafolafo ianareo de tsy maninona fa izy daholo zany. Reny mba mampatsaratsara volo ihany koa le lafolafo fa rehefa tsy mahatakatra de le mba moramora. Jereo ihany koa le hitanareo raha ohatra nareo zao ka mividy amin'le mpivarotra sasasany regny misy mivarotra le efa lany daty. Ka raha nareo zao efa mikafira an'le vidiny efa vidina mora ambonin'izay le entana efa lany daty de nenareo be indrindra. Fa jerena ihany le zavatra qualité an'le izy hoe manahoana ny kalitao an'le izy de mba misy mahasoa amin'le mahasoa ve le izy sa tsy mitondra voka-tsoa. De bangona aloha volo amizay mba mitsotsotra tsara. Le menatra manamboatra volo koa moa zareo ohatra mbola tsy tena talentako loatra fa ny anazy le fatipatorana kely ohatran'le nataoko tamin'iny foana zao mba hitako mahafinaritra anazy sady mba metimety amina. Fatorako indray io zao rehefa avy eo de gaga nareny kalaniny koa de zao foana ny ataony. Ka zaho tsy mahita mba le miezaka aina mijery amin'ny YouTube any mijery kely indraindray aina mba hoe atao ahoana le tena mba mahatsaratsara volo sy mampetipety le volo. Fa ny hatreto aloha mbola ohatran'ny tsy hay mihitsy zay fandehan'le izy fa na izany na tsy izany de ezahana foana. Ezaka foana zany mba hanao an'le izy mba hoe mba hivoaka tsaratsara kokoa de mba mivoaka tsara izy mba hafa ihany le zavatra misy kalitao zareo mba mora jerena manaitra ny maso de zay sahoana ozy nareo. Hitanareo zao mipangopanga le voloko teo zao de efa manomboka milamina mitsotsotra amizay ny voloko. Ny voloko ange hitanareo somary manify izy ity mampalahelo kely fa amin'ny ankapobeny moa zany noho izy le manify ito de tsy maintsy mba miezaka koa zahako mipango an'le izy manao tsotsotra kely satria raha vao zariko hoe atao raha vao ohatra hoe zah ka hoe sotomiko mafy be de miongotra be daholo izy. Za rehefa mibango volo rehefa tsy fidiny zany hoe zahako foana le izy mba hietiety tsaratsara kely rehefa le mibangobango volo ohatran'izao zahako. Zay ha mba tsara kosa le ohatr'izao ka aloha pause kely aloha eo ary.
tsaratsaratsy zay raha ngavatsy mba ohatry ny mody matevitevina moa zany le vola efa atao aoriana tsisy mihitsy nankely anova paozim-bolo hafahafa indray tsika rehefa avy eo ito aloha no mety eto zao ahay. Ohatry ny ahoana indray ny haingom-bolo tianareo na dia leo ary nareo amin'ilay hoe resaka mamatotra volo dia tsy maintsy fatorako ty sa andeha ho zarazaraiko atao madinidinika zany ilay izy raha zarazaraina atao madinidinika ilay fatorana fa tsy atao be dia be ohatran'ilay teo aloha dia ho jerentsika hoe tsara sa ve ratsy. Ity zao mangamanga eto le eto lasa izany maintsomaintso indray nataontsika eto amin'ny ambony tsy ny rehetra fa le kely fotsiny atsasany no ajanontsika tsy ampiarahana miaraka aminazy. Jerentsika indray hoe ohatry ny ahoana ny fivoakany. Saringotra be izany dia le ambony ariariana fa aloha ohatrany tsy mety lasa makany zao roa zany eto aloha eto dia ny ambony ariariana zay tsaratsaratsy dia le ambony anankiroa ariariana re zao ao sa tsy ao dia le ambony mijanona ariariana re sa tomakaty aloha ihany koa
ohatra lasa mampatevina vola ary ilay izy raha ohatra ka hoe atambatra eto alokonareo nga ahoana zao Usege ohatran'ny tsy ratsy indray ty volony roany ty atao ohatran'izao fotsiny ilay izy dia petraka tsara tianareo sa tsy tianareo zao Betsaka ny mametraka fanontaniana mahakasika ilay manisa andro dia averina indray izany ilay izy androany mba ho fantatry ny vaovao ary ho an'ny olona rehetra izay efa nahita ihany koa dia mba miezaka mamantatra ilay izy ihany koa. Ho jerentsika inge nataoko tamin'ny voaloha tamin'iny ny vehivavy tonga fotoana mandritra ny 28 jours fa ny androany indray dia ataontsika tao 32 jours. Dia ohatra alaintsika voalohany maka calendrier anankitelo isika: septembre isika zao septembre, octobre, novembre. Dia raha toka tamin'ny 1er septembre indrindra no tonga fotoana voalohany dia eo amin'ny 1 zany no manomboka manisa.
le andro voalohany tonga fotoana iny eo isika manomboka manisa andro. De ho jerentsika kely izy raha toka 5 andro zany ianao no tonga fotoana de atao amin'ny 5 no tapitra le izy. De 32 jours no ho jerentsika de efa metomboka 5 tsika 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 de septembre 30 de mbola mitohy ihany. Octobre 31 de octobre 2 32 any amin'ny octobre 2 zany no tapitra ny 32 jours. De raha tonga fotoana indray indry atao de raha tonga fotoana indray indry amin'ny 3 octobre de isao tsara fa 32 jours zany ny fotoana indray amin'izay fotoana izay. De ho isaitsika indray aloha ny calendrier manaraka manomboka ny octobre 3 octobre 4 5 6 7 8 hatrany amin'ny 31 de miditra any amin'ny volana novembre indray tsika. Ato amin'ny daty numéro 3 novembre zay vao tapitra ny 32 jours. De eo indray indry manisa voalohany eo rehefa tonga fotoana eo de isao indray ao aorianan'izay fotoana izay. Calendrier anankitelo zany farafaratsiny no iverifiena ny hoe firy ny fotoanany fadimbolandry 28 sa 32 misy 22 ihany koa indraindray. Matetika ny olona rehefa hoe melehibe de somary mitombo le isan'le andro elaela kokoa vao tonga fotoana fa raha mbola somary tanora de eo amin'ny 28 29 manodidina eo le izy. Fa ny zavatra tiako tsindrina zareo amin'ny ankapobeny indrindra fa ho an'ny tovovavy malagasy aloha de tsara ihany koa indry zany raha toka hoe tena hoe miditra amin'le tsy afaka miala de manantona mpitsabo. Ny vatantsika olombelona zareo de tsy mitovy fa na de ny kambana azy. Raha toka mahita kambana isika zao eny an-dalana eny mitovy tarehy, mitovy orona, mitovy ny rehetrarehetra fa inona tsy mampiavaka anazy tsy mampitovy anazy ny fanondro lavitondro. Raha samy manao lavitondro ny kambana anankiroa de tsy mitovy ny lavitondro zareo anankiroa. De io mampiavaka ny olona rehetrarehetra ihany koa. Ka noho izany isika olombelona rehetrarehetra tsy mitovy fa manantona mpitsabo izay vahaolana voaloha. Ho tohizantsika ihany aloha ny torohevitra ary. Ato indray tsika ho jerentsika hoe ny 14e jour mipetraka fantaniana tany aloha tany. Ohatrany ahoana ilay 14e jour angamba tsy fantatray. De ny 14e jour raha toka manana hoe 22 jours isika eo amin'le fadimbolana de atao -14 le izy. -14 22 -14. De raha toka manana 28 jours isika de 28 -14 noho izany 14 andro. De raha toka manana 32 jours isika de 32 -14 de any amin'ny 18 jours. De mipetraka ny fantaniana mantanareo atahoana indray ary zany fa tena ohatrany tsy azonay le izy. De ho azavaintsika eto amin'ny calendrier antsika eto indray zany hoe atahoana le izy. Ho raisitsika ny calendrier sy ny octobre. Raha toka manana le 32 jours indria no tonga fotoana. Tapitra ny fotoana indria tamin'ny 2 octobre. Tonga ny fotoana indria tamin'ny 3 octobre. Ny dikany zany de ny 2 octobre. 2 octobre indria no metomboka eo no manisa -14 de eo no ahitana ny 32 jours. Ity efa hitako ny calendrier. Raha toka 3 isika tonga fotoana androany de ny 2 zany tsika no metomboka -14 de isaitsika 2 de 1 de miverina atao amin'ny septembre indray tsika 2 de 1 de 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 ary 19. Ny 19 septembre zany indria no tonga amin'le fotoana hoe mahalonaka raha toka hoe ao zany no milely de tsy maintsy bevoka. De ataovy ohatran'izay foana le izy. Andao ndraiky antsika aka ohatra indray aloha fa androany mino fa mbola tsy de azokazonareo tsara le izy. Ho alaintsika indray ny octobre sy ny novembre. Raha novembre
novambra zao indria ka hoe atao amin'ny 4 novambra ny fotoana andriny tonga androany, dia ny 3 novambra eo sika no manao -14, dia isaitsika indray hiverina 3 novambra, 2 novambra, 1 novambra, dia hiverina oktobra, 31 octobre, 30 octobre, 29 octobre, 28 octobre, 27 octobre, 26 octobre, 27 octobre, 23 octobre, 22 octobre, 21 octobre, 20 octobre. Any amin'ny 20 octobre dia no tratran'ny 14e jour. Dia raha tondry ka hoe ao anatin'io indray no milela dia bevoka. Fa izao anefa tsy voatery ihany koa nke hoe ny vehivavy foana no tsy maintsy hanao ilay fanabeazana izany e. Ny lehilahy raha toka tena tia tokantrano, tia fianakaviana, dia mitsinjo ny ho avin'ny vehivavy. Tsy natao an'ny vehivavy irery ihany akory zareo ny atao hoe tokantrano. Ianareo lehilahy nge raha ohatra ka tsisy vehivavy anasa vilia, vita ny lisany ve zany? Vita ny lisany pasoka ny akanjo lisany, vita ny lisany mahandro hanina hoe andeha handro hanina ako fa tena tsisy madama. Ray isan-jaton'ny lehilahy mahavita an'izany. Fa ny ankamaroan'ny lehilahy rehefa tsisy vehivavy tonga dia lasa antitra rapida. Dia miseho milay be hoe andeha haka vady iny nefa tsy nanintsy fa izay haka vady iny. Mody le hoe sipa vady no ialana ilany hoe mazaka senge, raha lasa nge indrida senge mahazaka e. Kanefa inona ny tena olana eo? Tsy mahavita tena. Lisany bandiny tena tsy mahavita tena rehefa tsisy vehivavy. Aleo zany azava ao anatin'ny sain'ny lisany. Ka noho izany raha tian'ny lisany te hiada ny lisany ao an-tokantrano dia mila mahay manaja vehivavy vady aloha. Dia mikarakara ny tokantrano, mifanampy sy mifamonjy. Rahatrizay nge zareo rehefa antitra ianareo roa e, tsy maintsy hanambady zanakareo anankiroa. Ianareo mivady sisa tsy maintsy hiaraka antitra ao an-tokantrano. Ka raha ohatra la ka ratsy loko tamin'izany, tsy maintsy horomotra ihany koa nge madama hoe za tena natao tena ohatro taloha fa zao koa meko miavatra koa tena. Tsy tsinjo an'ny lahtsony i ramatoabe rehefa antitra lisany dia zakany lahy ve zany? Hitantsika eny fiarahamonina eny zany. Jereo ange fianadadabe anareo sy ny bebe anareo e. Raha tsara saina izy dia miaraka mifanjohy foana izy anankiroa. Mahafinaritra nge zany hoe zareo zany hoe miadana ara-pitiavana. Tsy tia vola tia mihitsy ny tena mampiadana fa ilay atao fifankatiavan'olon-droa. Raha ohatra fotsiny lehilahy zao ohatra accident elahy. Nirevy niaraka tamin'ny bantany lahy dia accident. Ho avy ve ilay bandy akamany lahy hoe andeha tonga tena izany bainina. Za ilay izy tonga dia araka hijanona aty amin'ny lahy. Alohako daholo ranga ny hôpitaly rehetrarehetra. Alohako daholo rehetrarehetra. Tsy miasa elahy maritra ny 2 volana fa tonga dia alohako daholo. Misy bandy akamany mahavita manao an'izany ve? Ndray andro, 3 andro mahavita ihany ilay rony. Fa raha hoe elahy mandritra ny 2 volana na 2 volana elahy malemy ambofandrina. Tsisy havita an'izany ny bandy akamany lisany. Fa iza no mahavita an'izany? Le vadiny elahy hitsakitsahany elahy isan'andro. Le vadiny elahy profesolahy isan'andro. Le vadiny lahy darodaroa lahy isan'andro. Ary le vadiny elahy ambaniny elahy isan'andro. Noho izany kodiaran-tsarety ny fiainana. Manao tsara ianao androany hitsinja vokatra tsara. Manao ratsy ianao androany hitsinja an'ity. Tsy voatery androany miodikodina ny tany. Mety rapitso, raha afaka pitso, afaka herinandro, afaka taona. Amin'izay fotoan'izay dia hitsinja sady angididilova avy eo hoe tena tahaka izay marina tsy nanao an'iny. Efa tara loatra. Fa zao zareo ny afatra apetrako ho an'ny tovovavy malagasy aloha dia mbola tsy ampy taona. Tsara kokoa raha hoe rehefa miditra manambady izay ndry vao milely. Raha ny lehilahy malagasy rehetra ozy eto Madagasikara ny hitako eto dia tian'ny lehilahy malagasy mba hoe vehivavy virjiny no miditra ao an-tokantrano. Fa kosa noho ilay fivoarantsika tanora ankehitriny dia lasa mampalahelo ilay izy lasa mivoana. Tsy misy fanomezan-tsiny io aloha e. Zay aloha.
Tsy mametsiny ako ho an'ny olona rehetra efa vaky vody ireny vehivavy rehetrarehetra ireny hoe vaky vody tsy fidiny ireny dia vokatry ny lainga tsara lahatry ny lehilahy nampatonga an'ireny ary vokatry ny fanomezan-toky amin'ny zavatra fanomezan-toky toky fitaka ataon'ny lehilahy. Zay ny ankamaroan'ilay vehivavy rehetra. Tsy nisy vehivavy mihitsy nisafidy tsara ngano dia hamaky vodiko ako fa tena izay no tiako mialohan'ny hanambady. Tsy nisy nandinika an'izany vehivavy fa entin'ilay fitiavana fientanam-po kanefa diso fiantefa ilay izy. Dia mbola atoroky ihany tanora malagasy raha toa ka tena hoe tsy azo efina moa zany dia ny ataoko andana makany amin'ny dokotera dia ny dokotera no manoro izay tokony atao. Aza menatra mihitsy, tsy misy mahamenatra izany. Ary raha toa ka andeha ho any amin'ny dokotera indrina ianareo roa, tsisy dokotera hoe andeha hiteny anareo mihitsy izany ve nalehanareo aty, tsy saina. Tsisy dokotera hiteny an'izany, amin'ny maha dokotera anazy dia manoro izay ny asan'ny dokotera, manoro ny zavatra tokony ataon'ny olona anankiray. Mitsabo ny zavatra tsy mety ao amin'ny olona anankiray, izay ny asan'ny dokotera. Tsy misy mahamenatra izany. Raha ho an'ny lehilahy ihany koa, ho an'lisan'ilay mpanao toky fitaka reto, okizay. Raha tena lehilahy lisany dia fianaran'ny lisany atao be dia be, atao masakan-doha. Raha toa ka tena hoe tsy fidiny tokoa moa izany ilay hoe tsy maintsy hoe ilely satria lisany entin'ilay bibity mizihatra isa-maraina dia be ny kapoty. Amin'izay mba tsy be voka ilay zanak'olona aloha voalohany indrindra. Satria potika no avin'ilay zanak'olona tokony mbola mita fianarana tsy maintsy manambady tsy fidiny. Ary elahy koa tsy maintsy manambady tsy fidiny elahy nefa elahy mbola te hanalazy, te hanao revy etsy sy eroa. Dia avy eo elahy rehefa ao tokantrano elahy vao maninona hoe tena sipa tsisy ilaivana azy ty raha. Ary elahy koa nge le tena bany tsisy ilaivana azy satria mamotika ny ho avin'ny elahy. Na izany na izany dia mila tsy maintsy mizaka ny vokany ao koa nareo anankiroa satria nareo anankiroa niaraka nanao an'ilay izy. Misy ny mampalahelo any ambadika any hoe rehefa hitandrina roa fa be voka ilay vehivavy dia elany. Tadio tsara zareo amin'ny fiainana rehetrarehetra, misy fetra daholo. Manao tsara ianao androany, hijinja vokatra tsara. Manao ratsy ianao rapitso, hitanao tsara fa hijinja ny vokatra ratsy iny amin'ny fotoana tsy ampoizinao. Dia izay. Mbola ho avy ny torohevitra manaraka mahakasika ny atao hoe atahoana mitazona tsiron'aina. Amin'izay mba hianatra ihany koa izany ny lehilahy malagasy fa tsy hoe ilely fotsiny dia alefa fahatany fotsiny amin'ny tsy fandehana nefa tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana fandehan'izy. Dia mba mila mianatra koa izany lisany. Be dia be ny vasectome, makany amin'ny dokotera dia manao vasectome, amin'izay tsy be voka ilay zanak'olona. Indray andro any koa elahy rehefa hanambady dia aza be menimeny elahy hoe le izay rangahy mila sipa virjiny. Oka aloha. Rehefa bandy zatra nilely teto sy eroa elahy dia miomana fa sipa tsy virjiny sady efa nilely teto sy eroa tsy maintsy ho vadiny elahy. Dia aza be menimeny. Samy mijinjana fafiny daholo ioko. Fa raha ho an'ny lisany raha hoe tena mila sipa virjiny lisany miditra tokantrano, lisany ihany koa tsy maintsy mila bandy virjiny. Mbola tsy nilely aloha. Izay nilely rangahy dia izay mila sipa virjiny. Izay bandiko. Bandy nge izay nge kapay tsy hita fery. Bandy elahy androany, fa rehefa manambady elahy tsy ahabandy ny elahy izany. Rehefa miteraka zanaka vavy elahy ka hoe vakindrin'ilay roa ny zanaka elahy vavy, tomany migogogo elahy avy eo sady tsirariny. Izay efa misaotra-betsaka anareo zareo dia manaraka indray ho ampitsika ataontsika tsara be ny torohevitra rehetrarehetra.